أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلنتنما نتني أرعاب وانسكريتا بنارك أنيتي فندارنا قصص القرآن إرو تنتارا فوراكتا أو ناتنزاني بكمسنا القرآن الكريم إذن manaraka an'izany dia tsy mitsahatra antsika midera ny Allah mandefa tsodrano ho amin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilay mpaminany farany tonga teto ambony tany. Mandefa ihany koa antsika tsodrano sy fandriampahalemana ho amin'ny fianakaviany zany mpaminany zany sy ireo nanaraka ny sorodalany tamin'ny vanim-potoana io ary nanaraka ny sorodalany mandra-patongavany any farany. Tamin'ny tapany voalohany tsika dia naka ny tantarany Jalut ny Goliata amin'ny version islamika araka ny voalazantsika teto. Voalazantsika tamin'izany fa rehefa reo zanak'Israely niala tao Egypta dia nizotra tamin'ny toerana anankiray izay tokony hiditra tao a-Palestiny. Saingy tsy niditra tao izy ireo noho ny hamafisandohan'izy ireo sy ny famalina any mpaminany Mosa tsy fanajany izy ireo an'izany mpaminany izay tonga teo amin'izany ka nosaziny Allah subhanahu wa ta'ala very 70 taona teny anefitra. Rehefa aveo dia nitarihiny Yusha ibn Nun izy ireo ka tafiditra tao anatin'izany toerana masina izany taoriany 70 taona nahavery azy ireo. Taorian'izay dia nanompoka Allah subhanahu wa ta'ala izy ireo ary tafara taty dia nanomboka niala tamin'izany fanomponany Allah subhanahu wa ta'ala zany ka nosaziny Allah nandefasana indray ilay mpanjaka mpanao didijadona ranjanana lehibe ary tsy refesy mandidy izany mpanjaka izany nampijaly azy ireo ary nakankeriny ilay didifolo sy ny teana napetraka amin'ny mpaminany Mosa alayhi salam. Noetintsika teto ihany koa ny fahatongavan'izy ireo teo anatrehan'ny mpaminan'izy ireo mba nangataka andehanao an'izany ady masina izany ka voasafidy tamin'izany fa i Taluto no safidiny Allah subhanahu wa ta'ala noho ny fananana an'izany karazana fahalalana sy ny fananany tombom-batana anankiray lehibe satria Goliata dia lehibe ary ranjanana ihany koa ka mitovy izy roa raha ohatra ka andeha hiady fanatrika izy roa. Saingy bani Israely nitaky karazana hoe pirofo mivaingana mba hitondrany na anikeny izy ireo an'izany dia tonga tamin'ny fotoana noentindreo anjely ireo karazana hoe zava-pady zava-masina izay napetraka amin'ny mpaminany Mosa alayhi salam noentindreo anjely teo anatrehany Taluto ary nanaiky izy ireo tamin'izany fotoana izany. Inshallah amin'ity androany ity zany toyny izany tantara izany ka rehefa nanaiky izy ireo dia nizotra noentiny Taluto izy ireo bani Israely ireo zanak'Israely maro handeha amin'ny toerana izay misy an'i Jalut na misy an'ilay Goliata handeha hiady izy ireo ankehitriny. Rehefa nandeha izy ireo teny an-dalana dia Qur'an al-Karim miteny an'izany manao hoe falamma fasala Talutu bil julud qala inna Allaha mubtaliikum binahar. Teneniny Allah subhanahu wa ta'ala rehefa noentiny Taluto izy ireo nizotra amin'ny lalana makany amin'ny Jalut dia i Taluto nametraka fepetra tamin'izany fotoan'izao hoe atsika andeha hiady ty dia tompo Allah subhanahu wa ta'ala karazana hoe manao na ihany koa mitsapa antsika amin'izany fotoana izany satria antsika rehefa ao aloha kely ao dia misy renirano andalovantsika ka Allah subhanahu wa ta'ala mitsapa antsika amin'izany renirano izany. Fa man shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Teneniny Taluto rehefa tsika andalo amin'ny renirano dia Allah subhanahu wa ta'ala mitsapa antsika tsy mahazo misotro amin'ny renirano izay miaramila rehetra izay miaraka amiko fa izay misotro amin'ny renirano kosa dia tsy misy ny mpiaradia amiko afa-tsy hoe olona izay mangetahetaka naka zany hoe ampahankely tamin'ny rano tamin'ny tanany mba hisotroany analany an'izany hetaheta zany zay fotsiny no miaramila izay iaraka amiko. Zany no fepetra napetraka an'iza Taluto rehefa izy mandalo tamin'izany. Fasharibu minhu illa qalilan minhu dia rehefa nandalo tamin'izany renirano zany dia very avokoa ireo bani Israely satria nipetraka izy ireo nisotro avokoa an'izany renirano zany ka vitsy tamin'izy ireo ihany no naka ampahany tamin'ny tanany mba nisotro ka ankamarozany bani Israely dia niverin-dalana avokoa
satria tsy tafiditra amin'ny miaramila ny Taluto. Zany efa niena zany ny isa miaramila ny Taluto izay andeha hiady amin'izany Jaluto izany. Dia rehefa tonga izy ireo falamma jawaza huwa walladhina amanu ma, rehefa niala ny renirano izy Taluto sy ireo olona mino izay niaraka taminy, dia niteny izy ireo qala alladhina walladhina amanu ma qalu la taqata lana al-yawma bi Jaluta wal junud. Niteny ireo olona reo hoe amintsika vitsy anisa ty dia tsy misy tsony ny hery andeha hiadivantsika amin'ny Goliata, satria Goliata olona lehibe ary Goliata ihany koa olona izay manana miaramila mandeha maro, ka tsy misy tsony atsika efa vitsy mbola niala koa ampahany tamintsika tamin'ny fisotroana rano, ka tsy avitantsika mihitsy hiady amin'izany. Dia niteny Allah subhanahu wa ta'ala qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Nitendray olona tena manampinona ary miandrahandra fatratra fa iona amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andro farany hoe kam min fi'atin qalila, firy amin'ireo olombitsy, ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah, firy amin'ireo olona olombitsy na vita niady ary nandresy anireo olona maro anisa noho ny herin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Zany no karazana hoe tena tsipin'izy ireo ary fampanantenana nomeny ireo olona izay nino Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ma'as sabirin. Ary tadidy tsara fa Allah subhanahu wa ta'ala dia miaraka lalandava amin'ireo olona manana zany fiaretana izany. Mbola toy izany Allah subhanahu wa ta'ala ihany ilay tantara ao anatin'ny Qur'an Karim, ka niteny izy walamma barazu li Jaluta wa junudi. Ary efa tonga raikitra tokoa ny karazana hiady tety andaniny i Taluto miaraka amin'ireo miaramilany izay vitsy anisa, ary Jaluto na i Goliata izay ranjanina miaraka amin'ireo miaramila izay maro anisa tamin'izany fotoana izany. Dia rehefa tonga teo izy ireo dia nanangatanana tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala i Taluto, ka niteny manao hoe rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin. Nanangatanana izy dia nanao doa tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, tomponay eo zay dia omeo an'izany karazana fiaritana izany, ary atsatoy mandrakariva ny tongotray mba hizotra ao anatin'izany finoana izany, ary omeo fandresena zay manoloana an'izany fahavalona izany. Rehefa nanao an'izany izy dia niantso Jaluta i Goliata, izy aminareo ozy izy andeha hiady amiko, niaraka tamin'ilay sabatra zay nataony zao hoe izy aminareo olona andeha hiady amiko. Dia tamin'izay fotoan'izay Taluto zisy tafotsiny mitondra izy ireo amin'ny ady, fa tsy izy akory no andeha hiady ary. Dia niteny izy tamin'ireo vahoaka izay vitsy anisa hoe izy aminareo ary andeha hiady hifanatrika amin'ny Jaluto na i Goliata. Dia tamin'izay fotoana izay nisy lehilahy tanora anankiray izay tsy mbola fantatra tamin'io fotoana io, dia mpaminany Daouda alayhi salam, ary tsy mbola mpaminany izy tamin'izany fotoana izany fa tanora tsotra fotsiny tamin'izany fotoana izany. Dia nanangatanana izy tamin'ny Taluto hoe avelao zay hiady amin'io lehilahy io. Dia gaga i Jaluto na i Goliata hoe ianao kely, ianao tanora andeha hiady amiko, satria nahita Goliata fa hoe izy no ranjanina lehibe. Dia tsy niavy ny sugestimeny i Daouda alayhi salam, fa i Daouda kosa dia nametraka ny fitokisany amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ary vonina hiady amin'izany olona mpanao antsindrajolena zany, ka niakatra izy andeha hifanatrika amin'ny Taluto na i Jaluto. Rehefa mifanatrika izy ireo dia niraisiny Daouda alayhi salam ilay sabatra sy ilay pilotra, ka rehefa nandeha niady toraka indray mandeha dia voan'ny masony Goliata tamin'izay fotoan'izay, ka tonga dia lavo izy ary maty avy hatrany. Rehefa maty izy dia ireo olona izay nanaraka azy, ireo olona maro anisa, raha vao nahita fotsiny i Goliata no maty dia nandositra avokoa izy ireo tamin'izay fotoan'izay, satria ilay lehibe, ilay ranjanana efa maty, tsisy tsony ny antony hijanona eto, ka resy izy ireny. Ka teneniny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe fahazamuhum bi'idhnillah, ary resy ireo olona vitsy anisa, ireo maro anisa, wa qatala Daouda Jaluta, eto dia Allah subhanahu wa ta'ala niteny amin'izay ary novoniny Daouda i Goliata tamin'izany fotoan'izany, wa atahu Allahu al-mulka. Taoriany izay fandresena noentiny Daouda zany, dia teo napiakarany Allah subhanahu wa ta'ala azy lasa mpanjaka no sady lasa mpaminany hitarika indray ny zanak'Israely
taty aoriana wa atahu Allahu al-mulka wal hikmat wa 'allamahu mimma yasha. Ary nomeny Allah subhanahu wa ta'ala fahalalana ary fandresena ary fanjakana ary lasa mpaminany izy ary nomena fahendrena ihany koa izany mpaminany Daoud izany. Zay ngamba no tantara mahakasika ny Jalut Goliata sy Daoud na mpaminany Daoud alayhi salam. Fa inona ary no lesona zay azontsika tsoana amin'izany? Voalohany lesona rehefa anao mifikitra ao anatin'ny sorodanany Allah subhanahu wa ta'ala dia tadidio tsara fa ao anatin'izay fotoana zay dia anao tsy ho very mihitsy. Fa raha fanao kosa miala ao anatin'ny sorodanany Allah subhanahu wa ta'ala dia nao saziny Allah subhanahu wa ta'ala tahaka an'ireo zanak'Israely rehefa niala tao anatin'izany dia nandefasa mpanjaka Goliata nanasazy azy ireo. Manaraka an'izany dia ilaina ny fahalalana sy ny fananambatana raha anao te hitarika ny firenena anankiray na ihany koa hitarika amin'ny ady anankiray tahaka ny taolota zay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala tombony tamin'ny fahalalana ary nomeny tombony ihany koa tamin'ny vatana tamin'izany fotoana izany. Ary tadidio ihany koa fa rehefa anao andeha hiady na eo amin'ny fiainana na aminao mizotra amin'ny lalana tsara dia misy ihany fitsapany Allah subhanahu wa ta'ala tahaka an'ireo zanak'Israely rehefa andeha hiady izy ireo dia nitsapaina tamin'ny fisotroana n'izany rano izany ka zay vonona tokoa tsy nisotro fa zay tsy vonona na ihany koa mpiatsara velatsy dia nisotro mba hahafahan'izy ireo hiverina tamin'izany fotoana izany. Ka fitsapana naiza misy ianao dia tonga ihany eo anatrehanao. Farany dia tadidio tsara fa rehefa andeha hiady ianao na andehanao zavatra anankiray na ao anatin'ny fitsapana ao anatin'ny fara dia azadino ny mangataka doan tahaka ny nataony Talut rehefa mifanatrika tamin'ny Goliata izy dia nangataka doan mana Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin. Doan dia zavatra anankiray hanavotany Allah subhanahu wa ta'ala satria napetraka anao eo aminy ny hery rehetra ary mila n'izany fandresena zany anao eo anatrehan'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Zay ngamba ny tantarany mpaminany Daoud sy Goliata amin'ny version islamika. Maro ny olona mitantara azy ireo fa ao anatin'ny Qur'an dia nametraka n'izany tantara zany mazava tsara ka ho antsika zay mamaky suratul Baqara mba aoka mba hisaintsaina an'izany tantara izany. Zay ngamba no fandarantsika tamin'ity androany ity. Sorako anao nanaraka an'izany hatranakty androany ka hatramin'izao fahafaran'izao inshallah amin'ny herindray makatsika tantara vaovao zay voarakitra ao anatin'izany boky masina al-Qur'an Karim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.